amin'ny fazovavana mira faly kelikely sy dimanjato tsika indiny voalohany sy faharoa rehetra Jesosy mananonaina zay satria indiny faharoa miasopalana revony conosco Fabio, fatelo. Jesus, Vokatra reno ataontsika toy hoe mivoaka rehefa vitatsika fa fanao amin'ny CRG dia isaky ny volana novambra misy feti-piangonana. Zay zany a feti-piangonana no mieritriretina ataontsika amin'izao fotoana izao. Ary rehefa nijery ny teny zay tokony apetraka amin'izao fotoana izao aho dia zay voasoratra amin'ny hitanareo eren'Ria ny miatako fahavalo ka ny andimo fahafolo ny tapany voalohany. Dia hoy izy taminy mandiana any matavy asotrony mamy dia manatero anjara zay tsy mananjara zavatra voatra fa masina ho amin'ny tompontsika ity andro ity. Menakay ambaranareo aloha tsy minasiany Jehovah tsony aho satria ity baiboly vakiko ity dia ilay baiboly hoe baiboly protestante vitsy zany a dia ianarana hoe Jehovah dia ny soa hoe ny tompo ao anatin'izany baiboly zany. Fotoanandro resantsika eto dia fotoanandro zay natokana zanaka Israely avy any am-pahavaloana. Ary satria avy any am-pahavaloana dia misy koa fahavalo tao toerana dia Samaritany zay miady tamin'izareo. Betsaka izany ny zavatra manahirana tamin'izay fotoan'izay. Noho izany a dia nakataka tamin'ny Ezra ny zanak'Israely mba hoentina aseho ny amin'ny didy. Ary tonga nampiseho samy didy zany izy. Teo mpamakiana ny didy dia tomany daholo. Tomany daholo ny zanak'Israely nandray izany didy izany.
raha isika mieritreritra hoe to tsy manam-pifaliana ny kristianina to lavitra ny kristianina zany fifaliana zany nefa eto a dia ampatsahivina antsika indray zany ny tenin'Andriamanitra mihitsy no miteny ary mitenenana eto a satria nahita netsana Israely zay mitomanta am'izay fotoana zay a dia nampiteneniny Jehova Ezra satria Ezra tam'izay fotoana zay mpisony nampiteneniny izy ka lazaina hoe haniny matavy ary sotrony mamy zany hoe mifaly ary isan'izany fifaliana zany zao fety ataontsika izao am'izao fotoana izao. Agataka ny pasteur Lany Elena Belasoa ahitorantsika mivavaka ary aorianany mivavaka dia lelin'ny fantelo amin'ilay granatatsika ty. Iara vavaka isika to. Sotranao zany Andriamanitra rainay fa tafavory eto amin'ity toerana ity indray. Iaraka idera sy ankalaza ny anaranao masina amin'ny alalan'izao fety mpiangonana izao. Misaotra reo satria noho ny fahasoavanao izay nirosaka taminay tsirairay avy dia tojo amin'izao fotoana izao izahay ka ho feno fifaliana ny tsirairay avy izay tonga eto anatitra ny dera sy ny saotra ho anao raha io. Noho izany mangataka ny fanatrehanao feno izahay amin'ny alalan'ny fananao masina. Tompo ray masina feno fitiavana anay ianao ka noho izany no azahoanay midera ny anaranao masina. Fenohy fifaliana izahay tsirairay avy ka aoka ny fonay sy ny sainay rehetra ho avozinao azahoanay midera sy mijoro vavolombelonao ka ho tonga tena zanakao tokoa izahay raha io. Misaotra noho ny fitiavanao tsy manampetra ka aoka koa izahay hifankaty tahaka ny prana izay ho tonga zanakao. Avozy mandrakarivo izahay raha io ary ny fahasoavanao sy ny fifalianao no hitoetra ao anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Toro isy ampianaro ny fitiavanao zany. Ampianaro ny fitiavanao zany iambry tsara o velaro ny fonay mba ho hitanao manotaka finitokoa ny fonay mbola maizina Sami vanisisoa si fame Alleluia. Amen. Zay no anjaranay tandrina amin'iko ny folo amin'izay ny fitenenana. Saotra tompona amin'ny fitenenana. Tout d'abord, permettez-moi de m'adresser aux francophones. D'abord, on vous remercie infiniment d'être venus parmi nous aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous et pour Dieu. À Dieu seul la gloire. Nous espérons que vous allez passer un bon après-midi avec nous et avec les artistes, avec Dieu surtout, qu'il soit avec nous ici, au milieu de nous, car c'est dit qu'il est avec nous tout au long de notre vie. Nous remercions le Seigneur. Mandray fitenenana misaotra antsika tsirairay avy
na fianakaviana na tafo izay tonga manatrika izao lanona rahalaina karakarain'ny tafo FPMA Sergy izao. Tsy beresaka izahay fa ny tompo momba anareo tsirairay avy ary hanome anareo ny fahasoavany izay ampony zara ho antsika tsirairay avy. Dia mirary tolakandro feno fifaliana araka ny hirantsika teo, feno fifankatiavana ho antsika tsirairay avy. Dia mirary anareo azo tomana tompo. Bon appétit à tous et encore merci. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Merci.